dia mbola amin'ny fivaliana trano no fahana miaraka amintsika indray anatin'izao fampahirezana fo izao favatsika Jehovandriamanitra ray io velatra eo anatrehanao avokoa fiainan'ny olona rehetra na mino anao na tsy mino anao ary indrindra ny fiainan'ity firenena malagasy ity izay azo lazaina fa mbola ao anatin'ny adi-panahy tanteraka mbola mametra-panontaniana hoe inona zavatra hitranga kanefa tsisy azonay atao afa-tsy miankina aminao dia mametraka eo ampilatananao fiainam-pirenena eo hery ny mpanompono tsiraray avy tompo mba hitondram-bavaka zao firenena zao mba hiadanana satria baiko ny teninao zany ary ny akatahanay dia mba hiditra antsehatra ianao eo amin'ny fiainany zanak'olombelona rehetra indrindra eto Madagasikara fiainam-pitonitra fiainam-pivavaka fiainam-pianakaviana fiainany isankatan'olona mba hay amantatra ny sitraponao satria tsisy afabela momba ny fahefanao naty indray azy tenenandray Jehovah fa vanompono amin'ny anaran'i Jesosy amen fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana ny tompo amintsika mandrakariva teny mety sarotra raisina teny izay nomenantsika izay hoe hanorenana ny fiainantsika isambatan'olona fiainam-pianakaviana fiainam-piangonana indrindra fiainan'ny firenena ao anatin'ity teny nomen'Andriamanitra ity dia Exodus toko fahaenina ny 15 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy hoe aroa Jehovah tamin'ny Mosesy ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny teny fampanantenana avy amin'i Jehovah mandray roa valim-bavaka man'ny olona matoky azy dia ny taranaka voavidy ny Israely nefa amin'izao tsy misy tsony jiosy na grika na andevo na tsy andevo fa izay olona minon'Andriamanitra izay natao hoe Israely misy valim-bavaka raisina avy amin'Andriamanitra teny toky omeny kanefa milafiny anankiray koa misy fitsarana ho an'ny Farao ary tsika tsy afaka hiteny de melo ro dia misy mandray mivilana hoe tena nyteny pasteur tenenina dia ry olona ry tsy mivize olona mihitsy tsika fa mamantatra ny zava-panahy ambadika io zavatra tenenin'i Jehovah io araka ny nambarako tamin'ny farany hoe mety ho an'ny isambatan'olona io dia misy zavatra mangeja atsika dia misy Farao io fa miankina amin'Andriamanitra ianao dia ho hitanao ny zavatra ataon'i Jehovah fa ataon'ny terivamanta eo mihitsy io Farao io andefanao ho afaka zay fitsarana ho an'ny Farao io tsy hoe Andriamanitra mihitsy hoe sotomina fotsiny ianao dia afaka fotsiny tamin'izao fa sazy omena ny Farao izy mihitsy ny teren'Andriamanitra andefanao ao anatin'ny fianakaviana koa mety hitrangy zany mety misy zavatra mampahorona fianakaviana fa tsika ny mamantatra zany ny zava-panahy ambadika inona le mangeja inona le manandevo inona le mampahory mety ho aretina io mety ho falemena io mety famatorany devoly io ndraisitsika hoe Farao daholo zany rehetrarehetra zany fa rehefa tafaverina amin'Andriamanitra ianao ny zavatra hitranga ataon'Andriamanitra tery vaimanta mihitsy izay milaza ny tena no Farao matanjaka andefanao ho afaka mety eo anatin'ny fiangonana koa zany ao anatin'ny fiangonana satria Jesosy ny teny an'izao mitandrema ianareo ny amin'ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafiny miondry nefa ao anatiny dia ambodimy tao oza mieritreritritsika za tsy mampianatra ny olona mihitsy iorona amina anaram-piangonana ka dia isy teniteny amin'izao hoe ohatra mahavariana fieritreretana fiangonanay tena masina fiangonanay tena marina ny anay rery no voavontsy fa anatin'ny fiangonana dia misy hitenen'i Jesosy io mitandrema ny ampaminany sandoka izay makao aminareo ny fitafiny miondry nefa ao anatiny dia ambodimy tao tsy ampozintsika io zay tena ampirona antsika amin'ny zavatra diso Farao mamatotra daholo zany rehetrarehetra zany ary mety mitranga
eo anivon'ny fiangonana rehetra de mahaiza mamantatra ny afatr'Andriamanitra ka raha tena mitady an'Andriamanitra ny fonao ianao taon'Andriamanitra tery vaimaka zay farao mampianampiana diso anao andefanao ho afaka lavolevy ho resy eo amin'ny sehatra rehetra any amin'ny fianarana eo amin'ny asa indrindra na eo amin'ny firenena azy marina foana zany teny zany fa raha fitinina inona no afatr'Andriamanitra miantso ny olona rehetra izy mba hiverina amin'Andriamanitra mba afahan'Andriamanitra manery amin'ny farao andefanao ho afaka nao nivony zao tontolo zao anke marina zany mandray ohatra ny firenentsika ina moa ny antsoantso sy ataotsika efa tamin'ny fitondrana teo alohantsika nefa mitondra an'izany afatra zany e tena misy zavatra tian'Andriamanitra atao nanazavitsika an'le Jehova iady anareo fa ianareo koa sangeny tamin'izany e tsisy lalana fa atsika mivoaka eo amban'ny vahoan'ny firenendehibe afa tsy tia ihany de ohatran'izay keo manjo firenena madinika lasany devozo ny firenendehibe fa tsisy lalana afahana amin'ny herin'ny tena ho afaka amban'ny vahoany raha tsy eo amin'Andriamanitra voatafaverina amin'Andriamanitra fotsiny firenena tery vaimaka no anaovan'Andriamanitra ny farao na firenendehibe reo andefanao ho afaka satria niady tsy atsika tsony fa an'Andriamanitra ary zay no mampiavaka n'ity teny fampanantenana andritry ny taontsika mijery ny fanatanteran'Andriamanitra an'izay fa matoa io ny teny tonga de mamindra fo Andriamanitra amin'ny olona zay matahotra azy fa ho an'ny olona manao atsirambina kosa mamaly Andriamanitra ary io no fitiantsika tamin'ny Malakia 7 zay iverenatsika de aveo tsika hijery hoe naninona ary nahazo an'izay teny fampanantenana zany Mosesy ka raha Mosesy nahazo an'izany teny fampanantenana zany de teny fampanantenana ihany koa ho an'ny zanak'Israely rehetra fa tsy ho an'ny Mosesy rery ihany. Malakia 7 nandiny 17 teny zavatra hitranga rehefa miditra ny-tsehatra Andriamanitra ary azoko antoka mihitsy raha mbola eto amin'ny firenena malagasy miditra tsehatra foana io Andriamanitra io ary ho rakitra soa ireny ozy amin'ny andro zay ho tendreko ny dikan'izay misy vanim-potoana tendren'Andriamanitra anavaka amin'izay izy zay azy ho rakitra soa ireny amin'ny andro zay ho tendreko tsy olona no manedra eny eo fa Andriamanitra ho Jehova tompony maro ary ho antra azy aho toy ny antra ny zanany lahy zay manompo azy fa maninona no hiantrano ao anatin'ny fahoriana nge tsy misy olona hiantra ny olona ao anatin'ny fifaliana zany e tena tsisy olona hiantra ny olona ao anatin'izany hoe tena tonga lafatra tanteraka mihitsy miadan'izany fa ho antra azy aho ozy toy ny olona antra ny zanany lahy sany hoe ao anatin'ny fahoriana de mamindra fo Andriamanitra mitsinjon'le olona ary iza zay hiantran'izay de ny zanany lahy zay manompo azy zany hoe manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra de eto amin'ity 20 te Exode 6 Malakia 3:18 ka de ho hitanareo ndray ny tsy vitoviny marina sy ny meloka de manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy raha zanak'olombelona tsy afaka andrefy mety velona atao am'dranona satsy Andriamanitra ihany afaka mandrefy an'izay raha mahafantatra te-panahany olona ninonina zany fanapahan-kevitra raisika tena sitrapon'Andriamanitra avy amin'ny tanterahako fa misy everiny olona fa sitrapony tsara de tena mpanao obolana misy ny lalina everiny olona fa hitondra fiainana osikanjo lalina mivarina ho any amin'ny fahafatesana ary zay no mampatahotra zay no anaovana antso to mijerytsika ny tantaran'ity Exodosy 9:1 te mandritry ny androm-piainana rehetra nge no iainana amin'izy io ary tena azo antoka fa mitovy ny tantarantsika eto anivon'ny firenena satria raha mitoejavatra misy tsy afaka ilasintsika miadana sy mandry fehizay zao fa ny azo lazaina kosa de mandalo toejavatra sarotra mitaraina ny vahoaka pempenina ny vahoaka tady vaholana ny vahoaka
de ino ny zavatra nisy ary za manokana tsy misy fanomezantsiny mietsika rehetrarehetra zay natao ary tsy teto antsika rery fa saika nanerana ny ty zao tontolo zao ty ary mandraka ankehitriny raha mbola mitoy mietsy vahoaka isam-pirenena mitolona ny vahoaka trango zany any am'leko atoko faraika am'roapolo any arany filazany azy amin'ny fomba hafa firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany ndikan'izay etsy vahoaka manerana ny ty zao tontolo zao ty de filazany azy ho reraka ny fon'ny olona no fatahoran'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany raha mijerytsika izay ten'izay tsara ho raisitsika leko atoko faraika am'roapolo de ny andin'ny fa dimy am'roapolo sy ny manaraka izy famantarina eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety ambony tany de isy fahorin'ny firenena ny fahaverezakevitra no ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany ka ho reraka ozy ny fon'ny olona no ny fatahorany sy fiandrasany zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany fanerin'ny lanitra de ozongozoniny io zavatra io zany a toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao fa tsy fantatry ny olona ny zava-panahy ao ambadika izy io ndikan'izay le hoe firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany zava-panahy ao ambadika zay de hoe misy fietseham-bahoaka tsy mbola misy takan'izany hitranga tsy eto amin'ny firenena fotsiny fa manerana n'izao tontolo zao ho reraka ny fon'ny olona ary ray azo lazaina fa manomboka mikorotana anke zao tontolo zao hoe fa mbola maivana io fa mbola memafy io nefa de ho reraka ny fon'ny olona de misy ankely eo de re ambany ery ka iso faty azy no ny fatahorany sy fiandrasany zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany ary io manjaka ny firenena rehetra inona ny zavatra hitranga inona no ateraky ny tolona mitaitaina daholo ny olona fafa miaraka amin'Andriamanitra fa io ny teny toky satria teman'izy io teny fampanantenana ho an'ny olona mitaintaina kanefa tapa-kevitra fa hiverina amin'Andriamanitra tantenga ho jerevantsika fa naninona no tonga tamin'ny Mosesy zany teny zany tanaky-Androany tonga tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely ary hitantsika nge ny fitohan'izy io tsy ny famarina ny toe-javatra mitranga amin'ity taony ty fa misy hafatra tean'Andriamanitra ampitaina fa nampitaina tamin'ny heritona raha ny tena marina zany nandritra ny Covid ray manontolo iny raha manana fahefahantsika manana rispo jereo fotoana nge toriteny fampahirezany za tsy teny hoe izy rehetra fa nanomboka tamin'ny Covid jerevo ny hafatra nampitain'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra sarotra rehetra mitranga tamin'ny firenena sy ny vahaolana no men'Andriamanitra mba hitondra fiadanam-po ho an'ny firenena fa raha nakatoaviny reny rehetrarehetra reny tsy ohatran'izao tsika ary io no nampieritreretana antsika tamin'ny tantarany Israely zay tena saika nitafiny Siriana tamin'izany vanim-potoana zany fa miara-miasa tamin'le lehilahin'Andriamanitra nafantatra tetiky ny fahavalo miaino ny feon'ny le lehilahin'Andriamanitra nananatra ny mpanjakan'ny Israely tamin'izany vanim-potoana zany ka natonga fanafahana tanteraka satria zavatra mitranga zay hitantsika hoe fitiavana famondram-po nasehoan'ny Elisa tamin'izay vanim-potoana zay lasa ny Siriana tsy sa mikitikitika ny zanak'Israely ny adampinaritra am'izao vanim-potoana zao nge fa betsaka ny olona miseho azy mivavaka fa le tena mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra le marina tena tsy akatoavin'ny olona ohatran'ny famarinana mahataitaitra hitondra korotana zay no ken'ny olona kanefa na izany na tsy zany angina avy Andriamanitra tsy manginy zany izy fa tsy maintsy miteny foana izy mba ho vavolombelona raha mitranga ny toe-javatra tsy apozina efa nitenenina nge fa nareo ny tsy niaina trango zany tamin'izany vanim-potoana zany ny adampinaritra nge ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta ary matoa izy tonga tao amin'ny tany Egypta tany am-piandohana zavatra mitranga de zao tsy resy anaty tahaka ny nataon'ny zanak'Israely izy famondram-pon'Andriamanitra nohony amin'ny Josefa zay le tantara mbolo jerevantsika eo ariny vokatra ny fakasitrahan'ny Farao any Josefa de lasa taka ny finiakohonany Farao mpanjakan'ny Egypta Josefa tamin'izay
de natsona ny ankonandrehitra de nomena zara tamy tao tany Egipta ny adana. Ny zavatra tsara fantatra nefa Egipta tsy mino an'Andriamanitra zany izy, tsy manaiky an' Jehovah Andriamanina zany izy. Rehefa maty Josefa lasa ny mivoana ny te-panahy ny zanak'Israely tao tany Egipta, kanefa ny fitahin'Andriamanitra mbola taminy satria ny hamaro izy de niteraka haia tao amin'ny Farao, de lasa niodina tamin'ny zanak'Israely Farao, de lasa nampahory ny zanak'Israely, de zay no nahatonga fanadevozana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta satria nandritra ny 300 taona tsy natsiaro an' Jehovah. Fa lasa ny fomba ny Egyptianina, ny fomba ny zanak'Israely, ny andriamanitra ny Egyptianina, ny andriamanitra ny zanak'Israely, ny fihinan'ny Egyptianina, fihinan'ny zanak'Israely, fiainan'ny Egyptianina, fiainan'ny zanak'Israely, ny rano fisotrony Egyptianina, ny rano fisotrony zanak'Israely, kanefa olom-boafidy izy. Ary vokatra zay navelan'i Jehovah, nampahoriany Farao 300 taona. Rehefa tao anatin'ny fahoriana lalina am'izay, tsy maintsy mijery an'izany tantara zany tsika mba hatakaratsika an'le Exodus 4:2 orony zanak'Israely nampahoriana mafy mihitsy izy. Isy vanim-potoana moa mbola jerevantsika amin'ny antsipriana an'izany zay hoe engany mba isy ihany isaintsaina ka anaiky ny toromarika avy amin'Andriamanitra mba hiadana ny firenena, fa Andriamanitra nefa tsy manery. Taraina am'izay ny zanak'Israely, ary io avelan'Andriamanitra hitranga. Olona efa natsono zao ianao a, manana an' Jehovah Andriamanina nanadino azy de tsy maintsy manafay Andriamanitra, tsy mamono izy, fa ny fahoriana mianjady am'le olona de kofe hisoritan'Andriamanitra ny olona hitodika am' Jehovah. Tonga ny fahoriana 300 taona ny aina tao, zay vo tonga saina ay misy an' Jehovah zay nivavahantsika, nivadiatsika tamin'io vanim-potoana io, taraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely. Ary io Andriamanitra io rehefa hitarainana de mamaly izy, ary mamaly ny olona rehetra izy a, tsy mamaly fotsiny izy ny zanak'Israely fa araky ny resantsika hoe na de misy firenena tsy manana an' Jehovah Andriamanina aza manevatevana io Andriamanitra io, anareo zany fa tsy anay zany fa ny anay Andriamanitra ay de ty, fa hoporofotsika ao anatin'ny soratra masina, fa ninonina filazan'ny olona io Jehovah Andriamanitra io ihany ny tompo marika amin'ny fiainana rehetra, ka na ilaza ara ny olona rehetra hoe zay tsy mino an'io Jehovah io, tsy misakana an' Jehovah, tsy andray fanapaha-kevitra ny am'izany firenena zany na am'izany olo zany na vondron'olo zany, fa Andriamanitra foana tsy maintsy tompony teny farany, ary marina zany tantara marina hitatsika ato. Exodus 4 de nandeha 7 ka hatramin'ny 5 aloha nivakitsika, ary tao anatin'izany andro maro zany ozy maty ny mpanjakan'ny Egipta, ny zanak'Israely de nisentra no ny fanompony ka nitaraina ary niakatra tany amin'Andriamanitra ny fitarainany no ny fanompony, ary Andriamanitra nandre ny fitarainany de natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ary Andriamanitra ozy de nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy, nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy satria nitaraindreo. Hatram'izay tsy nitaraina kino moa nazon'Andriamanitra tao, de miaritra amin'ny fahoriana tao, fa rehefa tonga ny fahoriana natsiaro an' Jehovah de teo Jehovah teny fampanantenana sy ny teny fikasana nomen'Andriamanitra efa nisy hatram'izay fa nataon'ny olona tsinitsinina de tsy tanteraka. Fa raha nisy teny fampanantenana napetraka tamin'ny Mosesy de fampatsilovana ny teny efa nataon'Andriamanitra tramboalohany ihany, satria ny teny fikasana nomenan'ny Abrahama, nomenan'ny Isaka, nomenan'ny Jakoba, tsonazy rery ihany, fa ho an'ny taranaka faramandiby mahatratra atsika am'izao vanim-potoana zao. Rehefa ho anadino an'izany tsika de tsy tanteraka amitsika le izy, fa vao mitodika amin'Andriamanitra tsika de mampafantatra efa teny fampanantenana nataoko taminao nge zany fianao tsy nanaiky, de eo ny zavatra mitranga. Taraina ny zanak'Israely
inona ny zavatra nisy nahatsiaro Andriamanitra teo anatrehan'izay nanomboka nijery ny zanak'Israely ary teo niditra nitsehatra Mosesy. De nianontsika ny tantara valava Exodosy 7 de ny 7 fidy olona anankiray Jehova mba ataony Jehova ho fitaovana anafaka ny zanak'Israely eo ambany vahoany firenena goavy firenendehibe ny filazantsika azy de Egypta. Eto mo maty ny mpanjakan'ny Egypta ozy ny lazainy tery fa le hoe Farao tsy anaran'olo tokana fa anarana omena ny olona zay manana fahefana eo amin'ny sehatra anankiray eo amin'ny firenena zay le anarana Farao ka raha miteny hoe Farao tsy olona tokana io fa ny fomba filaza azy mitovy larina am'le hoe chef de gouvernement, roi de la nation, président de la république, mpanjaka araka filazantsika natỳ Madagasikara aty omena anaram-boninahitra omena ny olona manana fahefana zany ka namaty ary mpanjakany Egypta le nanana anarana Farao tam'izany de misy mandimby azy de mbola Farao ihany ny antsoina azy anaram-boninahitra. Ary io no tsy hahafahantsika miteny hoe olona tokana mitendrena am'le Farao hitanao zay ataoko amin'ny Farao le Exodosy 1 fa io Jehova zany ny fidy olona anankiray de Mosesy satria nitaraina ny zanak'Israely. De inona zavatra mitrango Jehova efa hitako tokoa ny 7 ka hatramin'ny 10 ary o Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitarainana noho ny ataon'ny mpanjaham-pampiasa azy ny fantatro ny alahelony efa nidina izao amonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptiana hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany sosy malalaka de any amin'izay tany tondra ronono sy tantely any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Pirizita sy ny Hivita ary ny Jebosita ary angehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely de efa mby aty amiko sady efa hitako koa ny fahoriany izay ampahorin'ny Egyptiana azy ko avy ankehitriny ianao irako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Zay ny afatra ny fitianana ny Mosesy fampajerovana ny teny fampanantenana famenany Abrahama nge zany hoe andovany tany Kanany ary io nampajerovana hoe tena nidina izao amonjy ny zanak'Israely fa vienao irako iresaka amin'ny Farao zany hoe le tompony andraikitra araka nyresantsika chef de gouvernement na roi de la nation na président de la république iteny aminy avoainy oloko ary eo Jehova le miteny lazaitsika hoe anao tery vaimanta amin'ny Farao mba me famitsorakeloka fanafahana an'ny Israely. Ka jerevantsika izay tantara zay fa tsara nijerevantsika an'izay satria inona ny zavatra misy ora nge le vahoaka ora ny vahoaka mpanivon'ny firenena ao anatin'ny nivon'ny fiangonana koa misy fitarainana koa nivon'ny fiangonana vokatry ny tsy fanarahana ny soratra masina aritatsika ny toe zavatra misy amin'ny sehatra rehetra fa tena tsisy zavatra azo antenaina ntsony tohatra ny fampanantenana pokaty avokoa tsy hitan'le vahoaka ntsony zay azo atao de miverina amin'Andriamanitra ny olona vo miverina amin'Andriamanitra ny olona miaino Jehova ary vo miaino Jehova manendry olona amin'izay izy mitondra fanafahana ry iza ny olona tendreny mpanompon'Andriamanitra mba hifampiresaka amin'ny manam-boninahitra ary io zavatra mitrango io kanefa ny zavatra misy eto de teny fampanantenana ao amin'ny Mosesy fa tsy maintsy nijerevantsika zay tantara zay hoe nisy fahoriany le firenena tao raha tafatodika amin'Andriamanitra de midiny Jehova manendry olona izy de ho jerevantsika zay tantara zay satria fanarahantsika an'izany ahitantsika fiadanam-bola ahitantsika vahaolana venona fotsiny marasan'Andriamanitra isika ankato tsy misy fiapetra miafatra zay omeny atsika voninahitra amin'Andriamanitra rereny favaksika Jehova Andriamanitra ray io misaotranao zay amin'ny teny ndray zay tonga
ten'izay mampisaoty tantarany zanak'israely kanefa ananany fanantenana koa matoko sy mino izay fa mijery zao firenena malagasy zao ianao mijeryky ny kristianina rehetra zay indraindray tohatra mifanohatra mijery ny sambatanohy miandrandra vaolana avy aminao de fanahinao masina manokatra maso-pamany ny sambatanohy mba fa manaiky ny fipetrapetraka mba tonga fanafahana tanteraka de misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasalony sy ny fiadanana tompo amintsika mandrakariva.